Salama jiaby ho an'izay mpanaraka an'ity chaîne ity ary ny voalohany indrindra dia tsy adinonay ny mirary soa sy ny mirary fahombiazana ho any ireo rehetra izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat manomboka amin'ny andro androany. Aingane ho feno fahazotoana ary ho feno fatokisantena ary Andriamanitra anay hitantana ianareo tsirairay mba ho tojo fahombiazana amin'izany fanadinana baccalauréat izany. Hiroso amin'ny filazana vaovao sy ny filazana ny zava-misy moa isika fa mialohan'izany dia tsy adinoko foana ny manintana anareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity, indrindra ianareo zay vaovao vo tonga ato anatin'ny ity, azadino ny mi-abonné ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire noho ny farany dia asio j'aime ny vidéo. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirosoantsika amin'izany filazana ny vaovao misy. Ampidirantsika voalohany amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ny ity video anankiray ity dia nisy fialamboly somary hafa kely ary fifaninanana fanatanjahantena somary vaovao kely ny tany Itaosy. Korsa lakana moa izy ity teny ikopa, nisy ny korsa lakana teny ikopa ampasika ny omaly. Fifaninanana fanatanjahantena vaovao ho an'ny tanora izay nokarakarainy zanaky ny Bemasoandro Itaosy. Maro ireo olona tonga nijery izany teny ampasika, tena nafinaritra satria anisany fifaninanana izay niavaka kely ity fifaninanana izay hitantsika amin'ny sary ity. Araka izay efa nolazaiko moa dia tena nafinaritra ity fanatanjahantena anankiray ity fa ny nampanahy ny olona sasany fotsiny hoe tena mijaly ny trondro amin'izao fanatanjahantena vaovao izay ataony vahoakany ampasika izao hoy ireo izay naneho hevitra amin'ny fomba feno vazivazy. Raha zay ary ny resaka fanatanjahantena vaovao teny Itaosy, ndeha isika hitsidika kely any amin'ny faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa distrikany Mampikony. Amboroviky Mampikony moa ity ho resantsika manaraka ity. Novonoiny ity renim-pianakaviana ity ny zanany vao 2 taona ary nalevy ny tao anatin'ny lavadrano tamin'ny volana May lasa teo noho ny fahasembanany ilay zaza moa no antony nanaovany izany. Ny fokon'olona no nampandreny polisy fa misy fofona hafahafa mivoaka avy amin'io lavadrano io. Nisamborin'ny polisy tao amin'ny fokontaniny Amboroviky Mampikony io renim-pianakaviana io sy ny sakezany ny 7 Jolay lasa teo. Nilaza ity renim-pianakaviana ity fa noho ny fahasembanana nisy teo amin'ny zanany izay tsy nahafahany nandeha no antony namonoany io zaza io. Araka ny fantatra ihany koa dia nisarahiny rain-janany izy ary lasa vesatra ho azy ilay zaza ka novonoiny. Hatolotra ny fampanohavana ny raha araka ny vaovao izay navoaka ny polisim-pirenena malagasy. Hiresaka kely ny mikasika ny mpianatra universiteny Antananarivo indray isika, nidina ny fampiresaka tamin'ireo mpianatra teny amin'ny cité R+ Ankatso-D ny solombavam-bahoaka ny boriboritany faharoa, tsy iza moa izany fa Lanto Rakotomanga sy ny solombavam-bahoaka manantena filohan'ny komisiona momba ny fianarana ambony ao amin'ny anterimeram-pirenena. Tonga teny ihany koa ny Taleny Jiro sy Rano ao amin'ny Jirama ary ireo mpandraharaha izay nanao ny trano fonenan'ny mpianatra 2 vaovao ary ireo solontenan'ny mpitandro ny filaminana ihany koa. Voavany olana amin'ny ankapobeny ary nijanona ny fitokonana, nisy ny fanambarana ny arahan'izy ireo nanao. Ka hoy ireo izay mpanara-baovao raha vantany vao nahita ity fifampiresahana ity dia hoy izy ireo nilaza hoe mahafinaritra rehefa misy mihaino ny mpianatra nanao fitakina. Zay moa ny mikasika ny mpianatra universiteny Ankatso fa hiresaka ity anankiray ity isika. Ity anankiray ity moa dia resaka fandriampahalemana distrikany Miandravazo sy Mandoto ary Tsiromandidy hametraka fandriampahalemana iraisana. Ny sabotsy 20 Jolay no tanterahana tao amin'ny fokontany madio kely izay efitany mampisaraka ny distrikany Tsiromandidy sy Miandravazo ary Mandoto. No tanterahana tao moa ny fampivondronan-kery teo amin'ny zandary miasa amin'ny distrika 3 mpifanolo bodirindrina izay notarihiny komandany voditobim-paritra isany.
miandry vazy io tsiro mandidy ary lefitra voalohany komandany Voditombakotra Mandoto. Vahoaka maro arak'izany ary vahoaka Anarivon'ny Mahery no tonga niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna ny komina Ambanivohitra Belobaka sy Anjomara Martina ary Dabolava. Nisy arak'izany ihany koa ny fifampizarana trakefa mahomby tamin'ireo zandary miasa ao anatin'ny distrika telo momba ny paikady amin'ny tsy fandriampahalemana. Ary tapaka tamin'izany ihany koa fa hamafisina ny fifanomezan-tanana eo amin'ny mponina sy ny zandary ao anatin'ny komina Mpifanila Bodirindrina mba hisorohana ny asa andahalo. Ho an'ny distrikan'ny Miandrivazo dia efa nahitana vokatra noho ny fiarah-miasan'ny mpiantsehatry ny fandriampahalemana rehetra. Hanaovana tanamaro toy izany koa ao anatin'ny fotoana fohy araka ny tapaka hametrahana ny fandriampahalemana ao anatin'ny komina Anjomara Martina distrikan'ny Mandoto, Belobaka sy Bemahatazana samy distrikan'ny Tsiromandidy avokoa. Zay ny zava-nisy tany Tsiromandidy satria anisan'ny tena mampitaintaina ny vahoaka animo io resaka tsy fandriampahalemana io, resaka asa andahalo ihany koa dia ataoko fa vahaolana lehibe ho an'ny vahoaka any an-toerana izany zavatra misy izany. Ary ny mpitandro ny filaminana raha teo dia ankaiky ny vahoaka tsapa, tena tsapa tokoa fa tena ankaiky ny vahoaka hatrany ary miaho ny vahoaka hatrany ny mpitandro ny filaminana. Hiresaka kely ny hafatra izay nomeny influenceur malagasy anankiray isika, hoy hafatra izay nomeny ny tao anatin'ny pejiny ho izy nilaza ka nanao hoe rehefa hitany fa tsy dia rototra ny antoko misy azy dia nihemotra tsy latsaka hanao mandafaharoa ny presidany Amerikanina ary ny François Hollande ihany koa. Tsy ny president malagasy velively hanao toy izany, hoy hafatra izay nomeny ity influenceur ity. Fantany fa tsisy mirevy azy intsony fa tsy te halala izy, tsy menatra ny hilatsaka foana na ho tifirina ho tapitra aza ny gasy 30 millions hiadivany ny hilatsahany mandrapahafatiny, hoy hafatra hatrany izay nomeny. Na efa ambony saizy rolanty na efa mitapy tsy hisy president gasy hiala amin'ny toerany izany, tongisina foana hatrizay raha ny tantara no jerena, hoy hafatra ity namana ity. Noho ny farany ihany koa moa no nilazany hoe le raikalahy ty moa zany sady predator no basy tafondro no iarovany io toerana io. Izany no hafatra nomeny ity influenceur malagasy ity ho an'ny president malagasy raha nampihoariny tamin'ny presidany Amerikanina. Ity influenceur malagasy anankiray ity moa dia feno fahasahina ary tsy misy tahotra raha vantany miresaka mikasika an'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy, ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo na vitany hen'ny video atramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra beloma izahay, ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay kinasa. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Gaby oye, tsao tsao.